Eny araraka ny sary famantarana hitantsika teo ihany koa sy ny efa nampahafantarina tany amin'ny fiandohan'ny fandaharana dia manana vahiny ny fandaharana inona ny vaovao amin'ny ity anio alatsinainy faha 20 ny volana jiona taona 2024 ity vahiny efa nisy hitantsika ihany tato anatin'ny fandaharana fa misy ihany koa moa zany no hoe izay vao miaraka amintsika eto amin'ny ity anio ity efa nampahafantarina ihany koa nanomboka tamin'ny herinandro iny ampatsahivitsika hatrany ny fandraisana ireto vahiny ireto izay avy eo anivy nitetikasa pia andian'ny faharoa na ihany koa moa zany raha zavaitsika fofoy sy tsotsotra amin'ny teny malagasy dia hoe fandaharana asa izay miaro any Antananarivo miaro ireo lemaka Antananarivo amin'ny tondra-drano satria raha malala tokoa moa zany izay rehefa tonga ny vanim-potoana ny fahavaratra dia misy an'izay tondra-drano izay amin'ireo faritra iva maro samihafa eto Antananarivo sy ny manodidina ka izay indrindra no antom-pisiany nitetikasa pia efa nisy nitetikasa pia andian'ny voalohany ary misy indray ihany koa nitetikasa pia andian'ny faharoa ovay ny fandaharana ny amin'ny ity anio ity dia misy any Fresy Dorlin Rabiary manana izay expert MOIS miarahaba tompoko ary misaotrana ihany koa mbola miverina amin'ny vahiny indray tao anatin'ny fandaharana ao anatin'izay hoe fiantsoroana didy ao anatin'ny pia izay dia misaotra amin'ny vahiny tao anatin'ny fandaharana inona ny vaovao tompoko fa ny miarahaba ny mpanolotra fa ny miarahaba ny tsika rehetra manaraka ny télévision record Madagasikara. Eny ary ahitantsika ihany koa any Natacha Andriana Haronosy izay chargé de mission en environnement social et genre miarabanao tompoko azy dia misaotra ihany koa mba ina tao anatin'ny fandaharana inona ny vaovao miarabanao dia miaraba ihany koa ireo mpanaraka ny record Madagasikara. Eny ary netitsika tamin'ny herinandro lasa teo ny mikasika ny fampafantarana manontolo an'izany pia zany angamba tsy hoaverysika etotsony manjary lasa mety hoe andany fotoana be ihany koa ny resana be dia be tao anatin'izay ihany koa ny resaka fandrindrana ny fifamovozana ny resaka sécurité na ny fandriam-pahalemana ao anatin'izany tetikasa izany sy ny maro samihafa fa ao amin'ity anio ity tsika dia andeha indray resaka mikasika an'izany hoe fiantraikany ara-tsosialy sy ny ara-tontolo iainana izay fa ihany koa efa nampahafantarina tamin'ny herinandro lasa teo ny mikasika ny fisokafan'ny lalana ho an'ny Atsimamasina ny pia 2 ho an'ny Atsimamasina ho isika fa tsy any Antanimena sy ny Analakely sy ny manodidina dia ho resantsika ihany koa izay amin'ity anio ity fa ho atombokontsika indrindra mikasika ny resaka hoe fiantraikany ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana zany hoe hivantana ato amin'ny Natacha Andriana Haronosy ny fanontaniako amin'ity matetika somary misy olana foana rehefa hoe étude environnementale izay na matetikasa tahaka izao na ny hoe resaka fanadiadiana ara-tontolo iainana moa zany no malaza azy nanao ahoana tokoa no mety hoe mikasika an'izay ny fandaminana sy ny fandrindrana nyizay resaka fiantraikany ara-tontolo iainana izay fa ho resantsika ihany koa ny ara-tsosialy sotranao amin'ny fantaniana ho an'ny tetikasa pia manokana dia efa tany amin'ny taona 2023 tany no nanaovana n'ilay atao hoe étude d'impact environnemental et social tao anatin'io étude d'impact io dia nisy ny atao hoe consultation publique izay nafahantsika nahaka ny hevitry ny olona teny fotony nahafahana napiditra tao anatin'ilay fanadiadiana zany hoe préoccupation inona ny manahirana ny olona inona ihany koa no ataontsika hoe mesure hoentina amin'ireny préoccupation ny olona ireny tao anatin'izay dia ataontsika hoe nandeha an-tanatohatry indroa izay consultation publique izay araka ny lalàna nandeha ny nataon'ireo bureau d'étude izay nanao ny étude dia napetraka tany anivo ny office national ny tontolo iainana na le atao hoe ONE ny dossier nahafahana nanao ny évaluation environnementale dia tao anatin'izay évaluation environnementale izay indray dia nanao consultation publique faharoa nanao manokana ho an'ny Mahamasina nanao manokana ho an'ny Analakely sy Antanimena ka nahafahany tetikasa opération 1 manana permis environnemental ary ny opération 2 manana permis environnemental fa nampizay kely ihany koa dia io permis environnemental io rehefa avoakan'ny office national pour l'environnement dia misy an'izay atao hoe cahier des charges environnemental izay miara-mivoaka aminy ahafahantsika mifehy an'ilay travaux zany rehefa avy eo anaraka an'ilay hoe norme environnementale et sociale
tsara nitondranan'izay fanazavan'izay satria matetika raha vo misy nitetika sagoavana tahaka an'izao a dia anisan'ny fanontaniana mipetraka foana hoe manahoana ny resaka fanadihadiana raha tontolo iainanan'io ary misy ara-boninkazo eo mihitsy na mihitsoka mihitsy ny fandarana asa rehefa somary misy olana izay resaka étude d'impact environnemental na mikasika indrindra ny fiantraikany ara-tontolo iainana izay fanazavain'ny namantsika teo a fa efa misy ny bokina ndraikitra ara-tontolo iainana izay mikasika an'izay raha izay mikasika ny ara-tontolo iainana manahoana kosa indraina resaka hoe teo amin'ny ara-sosialy izay atao koa angamba fa tena hoe zava-dehibe indrindrindrindra ho an'ireo mponina eo mamasina satria hitantsika mpivarotra maro samihafa ihany ko eo a mazava ho azy fa nisy ny fandaminana mikasika an'izay a azonao entina avy ny fanazavana mikasika an'izay tompoko ie rehefa manao étude d'impact environnemental loatra ny indray ihany koa dia misy koa ny social dia ny avoaka ao anatin'izay étude sociale izay a dia misy ny atao hoe plan d'action de réinstallation zany hoe jerena daholo ireo olona izay ho voatotoina ao anatin'ny tetikasa rehefa fantatra izy ireny a dia anaovana plan d'action hoe inona le ho ataontsika ho an'ireny olo ireny dia misy zany ireo hoe izahay ao anatin'ny tetikasa mijery meloha hoe etsy retolo reto no aisaka misy indray tena hoe tsy maintsy miala tanteraka mihitsy izy raha iresaka ao anelanela malakama ohatra dia tetikasa ihany koa no mijery an'izay zany hoe mandray roa zany le ataontsika hoe étude d'impact environnemental amin'izao moa izy amin'ny norme banque mondiale dia efa tsy mandeha irery tsony a fa mandeha miaraka amin'ny social foana zany isaky manao étude mifandray foana zany a ny environnement sy social fa ny tena zava-dehibe ao anatin'ny fanaovana ny fanadihadiana dia ny fifampiresahana eny fotony mba hialana indrindra amin'ilay niteneninao teo hoe mikatso mihitsy le tetikasa tsy afaka mandroso mihitsy le tetikasa dia eo zany mahazo zava-dehibe an'izay hoe makiny fotony a rehefa anao an'ilay tetikasa lamina tsara zany tao anatin'izay ny fifampiresahana satria matetika misy an'le ohatra hoe mpivarotra tsy mety ifindry izy fa hoe tety any efa mahazatra anay dia tena hita mihitsy hoe indraindray misy fahasahiranana kely ao anatin'izay sarotra moa ny mialany mahazatra tsy maintsy misy foana ny hoe tsy mitovy hevitra fa atao izay ilaminana satria ny tetikasa dia ho an'ny daholobe tsy ho an'ny olombitsy a tsy ho an'ny mpivarotra rery a fa ho an'ny daholobe ny tetikasa isika rehetra eto Antananarivo misitraka an'io zany a azadino a fa itsika ao anaty contexte na changement climatique zao izay tsy voafehantsika mihitsy hoe toy ny ahoana ny quantité an'ny orana milatsaka toy ny ahoana ny fiavian'ny orana sahirana aritsika zao hoe ririnina fahavaratra satria mifangaro ny toetrandro noho izay fiovaovan'ny toetrandro izay tiako hotenena dia hoe ilayntsika rehetrarehetra le tetikasa dia ataoko hoe saorana manokana ngamba ireo mpivarotra izay mifanerasera foana taminay tao anatin'ny tetikasa satria dia azo ifampiresahana ny isavorivoroky ilatona moa ny teny malagasy a dia hita foana mifanarana rehefa mifampiresaka ivatikasa amin'ny Frécy Dorlin Rabearmanana indray tena ko efa nisy ihany ny fanatsidiantsika na ny fampafantarana mikasika ny fisokafan'ny ampahany amin'ny lalana eo amin'ny masina eo a ny amin'izay tetikasa PA2 zay a manomboka mitiany ity zay raha tsy diso a eto ianao angamba anamarina an'izay sy manahoana ny fandrindrana ary manomboka mitiany ity misaotra ny amin'izay fanontaniana zay fanamafisana sy ny amin'ny fisokafan'ny lalana dia efa hitantsika fa miseho amin'ny télé eo dia efa hoe fisokatra ny lalana eo amin'ny rond-point police anka Mahamasina fisokatra amin'ny ampahany araka ny efa ny resantsika tamin'iny hoe fisokatra amin'ny ampahany izany hoe izay tômôbila avy any amin'ny état-major mandalo amin'iny Saint-Michel iny mankaty amin'ny anosy Sénat iny no misokatra fa raha ohatra ka avy aty amin'ny rond-point Sénat ankany amin'ny état-major dia mbola manaraka ny lalana mahazatra zany hoe mitsofoka eo amin'ny cité des jardins mandalo aty Mahamasina dia makany amin'ny Saint-Michel dia mitohy ny lalana mahazatra mety maro zao ny mantsiny hoe gaga mitiany ity toa misokatra ny lalana amin'ny ampahany eto Mahamasina satria fa zatra le lalana le tamin'ny fandaminana teo aloha teo indray a ireo mponina dia ampafantarina antsika rehetra zany satria maha hoe mivantana ny fandarana raha toka zany tsika any anaty fiara fitaterana sy ny sisa any a na hoe mitondra fiara ihany
io ka mety hoe andalo any Mahamasina iny dia mahafantarana antsika izay efa fandaminana izay tsara hampatsahivina ihany koa inona mety hoe antony izay hoe aleo hosokafana amin'ny ampany ny lalana eny Mahamasina izay ny tompoko rahantsika mahalala fa ho tonga ny fankalazana ny 26 Jona dia niarana hita koa isika rehetra fa nisy fanelingelenana kely ao anatin'ny fifamoivoizana teo nandritran'izay vanim-potoana lavalava zay dia mba hampandeha tsara ny fifamoivoizana indrindra mo mandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena dia eo koa mo efa misy fahavitana amin'ny ampahany asa izay indrindra no antony nanokafana ny lalana amin'ny ampahany na dia hoe nosokafana ny lalana tsara no mampafantatsika rehetra fa mbola mikatona io zany manomboka amin'ny 7 alina ziska amin'ny 4 marena manomboka androany ziska amin'ny 17 ny volana Jolay ho avy zao eny asiko kely an'izay rentiny angambany zahay miara-miasa kaiky amin'ny commune ao anatin'io tetikasa io dia zavatra tapahana rehetra zany ao anatin'ny tetikasa ho tahaka ny hoe anokatra ny lalana zay resantsika teo dia fanapaha-kevitra zay arahana amin'ny commune foana commune Antananarivo zany izany marena moa zany fa fahafantarana sy ampatsahivina antsika hatrany hoe maninona ny eo Mahamasina fotsiny resahana dia efa nambarantsika teo fa tompony andraikitra amin'izay resaka PAN Mahamasina izay Andriamatoa Fresy Dorlin Rabearmanana dia tompony andraikitra hafa an'izay no antanitsika mikasika ny any Antanimena sy ny Analakely any amin'ny fotoana mampety azy ary anentina izay fampafantarana izay satria itombo be zao ireo fiara izay mifamezivezy eny Mahamasina iny ao anatin'izao hoe fanamariana ny fahaenina amby 20 taona nazona ny fahalevantena sy fahaenina amby 20 taona ny joroa ny folo alin-dà malagasy zao dia tsara indrindra ny mitondrana fanazavana sy fampafantarana antsika rehetra olo-pirenena izay mpampiasa ny lalana iny mikasika an'izay dia izay ihany koa no mamarana ny fandraisana ny vahiny fa dia mankasitraka anareo mianadahy ny vahiny tato anatin'ny fandarana Ilany Vaovao amin'ny manaraka indray eny ary naraka faingo kely aloha sika ary dia afaka miomakomana sika rehetra ny tokantrano fa hiditra amin'ny fandraisana ny antso mivantana indray